Miarabantsika tsirairay avindray tsy tia laroby fa 2 volana jiony ity misaotra an'Andriamanitra manjakarivo sika fa mbola miantombonandro fa tsarovy fa famindrapon'Andriamanitra lehibe mbola maheto atsika anio. Tsy ny olona rehetra no afaka manokatra ny masony anio kanefa ianao anisany mahazo tombotsoan'izany. Isaory Andriamanitra. Alohan'ny dirantsika ary mofinainan'io dia ndao hivavaka sika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra misaotra anao tokoa izahay fa mbola nomenao ny fahasoavanao, nomenao tombonandro ary nomenao ny fahazavanao. Ngataka aminao izahay amin'ity maraina ity. Mba mila mifadisoanay ianao ary koa akasika amin'ny fomampananay hatrany ka aoka ny herinao hitanay sy ho tsapanay amin'ny fiainanay ary koa tsapa sy ary izahay fa tena eo aminay manjakarivo ianao. Aminaran'i Jesosy, amen. Vaten'ny mofinainantsika androany dia manao hoe tena vatolampy. Nalaina amin'ny Korinthiana 1:7-4 manao hoe fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy ary Kristy izany vatolampy izany. Amen. Avy tao amin'ny vatolampy nokapohina tao Horeba no nisy ny loharano boiboika voalohany izay namelombelona ny Israely tany anefitra. Nanerana an'ireo rehetra nandehanana isaky ny tady rano sotroina izy dia nahazo an'izany tamin'ny alalan'ny vakaka ny famindrapon'Andriamanitra. Tsy ny rano tao Horeba tsy akory no nitoy ny Korina. Nataiza nisy azy dia nivoaka tampoka tena tsefatsefam-bato manakaiky ny tobo-tenin'ny rano rehefa mila an'izany izy. Tsy iza fa ny zanak'Andriamanitra no nampiboiboika n'ireny rano mahasoa ireny tamin'ny alalan'ny teniny mahery. Fa hoy izy hoe fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy ary Kristy izany vatolampy izany. Niara-dalana tamin'ny mpamonjy izay loharano nanovozana ny soa rehetra ara-nofo sy ara-panahy isaky ny toerana hitobiany. Fa hoy ny Isaia manao hoe ary tsy nangetaheta ireo tamin'ny nitondrany azy tany anefitra nampiboiboika rano azy avy tamin'ny vatolampy izy dia nigorona ny rano ka nandrika tamin'ny tany maina ho ren'ny rano. Tandindona nirakitra fampianarana sarobidy be dia be ny vatolampy tao Horeba tahaka ny fiboiboikan'ny rano velona ny vohika izay nivoaka tao amin'ny vatolampy nokapohin'ny tenin'ny Mosesy iny. Saiko natadidinao ve izy iny? Iny ohatran'iny no fiboiboikin'ny on'ny mpamonjena izay nentin'ny mpamonjy an'ity taranaka very misy antsika ity tao amin'ny Kristy izay nokapohin'Andriamanitra. Voalefina sy ny torotoroina noho ny heliko sy noho ny heloko ao. Tahaka ny kapohina ny vatolampy indray mandeha dia tahaka izay koa ny Mesia rehefa natolotra indray mandeha hitondra an'io tamin'ny maro. Tsy atolotra ho fanatitra fandroany intsony ny mpamonjy antsika. Dia toy izany koa ampy ho an'ireo izay mikatsaka ny fahasoavany ny mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny fo marina sy mangoraka mampandalo ny ratra n'ilay voaombo eo anolohan'ny mason'i Jehovah ny vavaka mafana ataontsika sady mampikoriana indray ny onjam-pamonjena no tandindon'ilay rano nosotroin'ny Israely. Dia ny riko indrindra aminao dia andray manjakariva, isotro manjakariva amin'izany vatolampy mifanahy izany ianao isanandro ary ahatsapa fa i Kristy marina ilay nitorotoroina noho ny helokontsika ary izy no mitondra fahavelomana ho antsika ho amin'ny mandrakizay. Amen. Rainay masina tsara indrindra misaotra anao any amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Mangataka aminao ilay rano ho velona avy aminao izay tsy mety ritra ianao ilay vatolampy, ianao ilay loharanon'ny fahamarinana rehetra, ilay loharanon'aina rehetra no angatahanay sy hitodianay. Mba hitoetra ao anatinay manjakariva ka mba olona ho velonaina tokoa ny izahay satria manana anao ka tsy ho kivy tsy ho ketraka fa manana ny toe-tsaina vonona tokoa handray ny fanjakanao. Aminaran'i Jesosy, amen.